Sondray eto amin'ny canapé jaune le fandarana anankiray afahanao manaraka zavatra maro be. Ho amin'ity herinandro ity moa zany de efa fantatsika rehetra fa niompana kely tany anatin'ny resaka asitsika de ny asana vehivavy de base ataona lehilahy. Zany hoe efa nandalo tamintsika teo no honansarina MUA, zany hoe mpanao make-up professionnel, ny mpanao taovolo professionnel ihany koa de androantsika hiaraka amina pâtissier lehilahy. Io efa pâtissier moa zany fa pâtissier raha ohatra ka vehivavy miaraka amina pâtissier ndray tsika androany izy kirakirandreny gâteau mafatifaty kely reny na le mormona ohatrany ty ambany ty zao raha hitanao reny tokantrano azy misy anty gâteau mafatifaty izy nanao an'io de tsy iza izany fa i Elisson de ny page moi wish by Elisson miaravany Elisson miaravanao Kristina de sotra betsaka nanasanandro agny mafinaritra be ka ny anarako moa zany Randriamahenina Elisson Faniry Fitahina raiky amby roapolo taona de efa zay voalazany zay hoe misehatra ao anatin'ny resaka mofomamy ny asako firy taona zany ianao zany zay nataoko hoe tena hoe niditra tao anatin'izay sehatra mamatiana anao amin'ny fanaovana mofomamy zay nanomboka tamin'le Covid reny moa zany tena netomboan'le izy de ohatrany hoe le tsisitsisy atao satria tsisy atao daholo ny olona tambareny de tontinanay moa zany no efa niofana tamin'ity resaka hoe mofomamy ity de izy raha teo koa no nanome molana voalohany de hoe ito sy teny anao vy gâteau fotsiny zay mapetipety anao de nanao gâteau moa zany le izy de namboarina le izy de tena hoe raté aloha le izy tena hoe tsisy nandeha tamin'izay lohany mihitsy satria tena hoe gâteau tena tsisy nandeha amin'izay lohany fa samy nanisy haingohaingony teo daholo fotsiny ny olona rehetrarehetra de nandramana moa de hoe tsara zany le izy de rehefa nandeha ny fotoana de hoe andao rangahanao formation de resaka formation no tena netomboan'le fitiavana an'le izy moa zany de nanomboka teo de zao hitatsika zao moa zany de moa sara teo sady mianatra no miasa zany hoe raha kineniko zany passion zany le izy sa ve hoe tena hoe osta ty hoe ty molina de ataovy gâteau de nanomboka teo na hoe mila tavoakako ty gâteau raté ty sa hoe tsapanao tao anatinao efa passion le fikirakiranana an'izay zavatra zay ohatran'ny olona rehetrarehetra zany le hoe inona re zany ny zavatra mampiavaka anahy eo amin'ny fiainana de le hoe nandramana daholo de ohatrany tsisy nety de le nanao gâteau angamba ohatry ny hitako nety aleo ty todeketriana fa mety ty zany de nanomboka teo zany le izy de ataotsika hoe passion zany le izy taty aoriana de zay nafadika hoe fidiram-body zay moa zany le izy amin'izao de manao ahoana ny fihetsem-ponao hoe nanomboka Covid nanomboka hoe nanandrakandrana mba manandrakandrana hoe aloha mba atao ty gâteau ty amin'inao tonga amin'izao fotoana zao inona ny zavatra tsapanao zavatra tsapako aloha ohatrany hoe raha za taloha za tena olona sarikenatra ohatrany hoe tsy de nanana confiance en soi zay ihany de nanomboka nanao an'le izy ohatrany hoe lasa nandrisika lasa masaha mahatoky ny tenako zay aloha ny zavatra voalohany tsapako raha hoe mandraka tsika ankehitriny zao de tena nanampy be anahy tokoa le izy satria ohatrany hoe lasa nivoatra lasa nahay fandray aman'olona sy ohatran'izay de zay aloha ny tena zavatra tsapako hoe zavatra ngeza be tena noentiny tamin'le hoe fanaovana resaka gâteau ty de zany zaneniko zany hoe enao zany introverti no vadika extraverti satria nohon'ny le asa de nefa le asa koa nefa tsy zavatra moramora hoe zavatra hamora miraina fa pression be fa miezaka misadapy tamin'le izy fotsiny moa zany le izy moa zany tena hita ny resaka fanaovana mofomamy araka n'izao hitantsika zao mila tena hoe manana créativité enao ty ve zany zao ataoko hoe ty gâteau noentinao eto amin'ny plateau ty ve zao création manokana sa hoe nisy modèle hitanao nafinaritra anao de hoe andeha mba averiko ty matetika aloha zany ny olona zay mikomandy gâteau amiko de ohatrany hoe to de manome carte blanche foana zareo de ohatrany hoe zay déco anaovako anazy eo fotsiny fa miteny izy hoe zao ny thème hoe andelahy kely ambehivavy de ataoko arak'iny fotsiny le izy fa nefa misy fotoana koa nefa olona mametraka hoe ty ny modèle atao de ataovy arak' ty le izy de ty gâteau androany ty moa zany zay inspiration akitao fotsiny fa tsisy hoe modèle de natao arak'izay napety anazy teo fotsiny izy androany wow le izy aloha za zao hoe tena mahita mihitsy hoe mahafatifaty be le izy misy perle marron zay koa zao anisany hoe
Zany fanaovana mofomamy telondrora reto. Telondrora. Zay asa fanaovana mofomamy zay tena hoe mila misy paillette kely ao anatinao ao satria tena araka ny terenao hoe carte blanche de zay anaovan'olo anazy tsy voatery hoe ho lehilahy rery foana nefa ny ampanao gâteau nanao ahoana indray ny fijerenan'izay hoe tena mila double sens ianao zany mila manana inspiration vehivavy ianao mila manana inspiration lehilahy. Rehefa tratran'izay aloha za de ohatrany hoe any amin'ny côté le hoe any amin'le hoe de koambehivavy kokoa aloha no tena ahitana inspiration kokoa moa zany satria hoe reny zany hoe ohatrany hoe feno karazany be fa any amin'ilay inspiration an-dehilahy ohatrany hoe na ianao zany mi-inspiré any amin'ny Pinterest zay ihany moa zany ny azo atao na mijery any amin'le sary reny ohatra hoe mijery modèle any de arakaraka ny eo indraindray hoe mijery modèle ianao nefa tsy iny akory ny tafavoaka eo fa zay mivoaka eo fotsiny hoe mahafinaritra ny saina sy le hoe ahoana ny ahatafavoaka an'ity tsara de zay fotsiny moa zany. Ary ao anatin'le hoe lasa asa zany izy amin'izao tena hoe asa satria manko ny mariako eto fa na ohatra ny hoe zay karakara lanonana manao gâteau baptême izy mariage fiançailles anniversaire na hoe anniversaire couple manao le bento kelikely reny hitako amin'ny pageny ao zany rehetra zany afaka micontact anazy nareo raha ohatra ka hoe misy lina amin'izay zavatra izay de ao anatin'izay hono Hélisson nanao ahoana ny fiarahamonina tamin'ny hoe ianao andeha hanapa-kevitra hoe ianao moa zany zao so mbola sady mianatra fa tsy fantatritsika ny ao aorianao mety tena hoe hiopana anaty resaka pâtisserie fotsiny ianao nanao ahoana ny fiarahamonina hoe nanapa-kevitra ianao hoe ny taminao le fanaovana mofomamy de hoe ndao rangaha ho atao carrière sy zavatra ty. Tamin'ny voalohany aloha le izy dadanay moa zany tena hoe ohatrany hoe tsy d'accord tamin'le izy fa hoe maninona raha manao zavatra hafa fa tsy hoe resaka pâtisserie zany de nefa taty aoriana kely izy ohatrany hoe resy lahatra iny hitany hoe mampidibola ihany le izy de resy lahatra izy ay aleo ary io de izy indray ary amin'izao ny lasa manohana be izy sy mamanay moa zany tena manohana na misy taona hoe mila an'izao de izy manampy ana makarima de manao prestation aritsika de izy zareo manampy ana de raha fiarahamonina indray aloha zany ohatrany hoe tsy hitako ohatrany hoe fiarahamonina amin'ny ankapobeny fiarahamonina amin'ny ankapobeny moa zany ohatrany efa mivelatra be ny tontolon'ny resaka pâtisserie amin'izao ohatrany hoe tsy de manisy olana loatra amin'izay satria hoe lehilahy mahay asa tanana mahay sakafo moa zany amin'izao de ohatrany hoe lasa ohatrany hoe ato kokoa zany le izy satria hoe mahay zavatra tsy ohatrany hoe tsy atahorana ho very mandeha zany mahita solution foana eo amin'ny fiainana de zay angamba ny akabeany raha hoe eo amin'ny fiarahamonina. Nefa tsy nisy hoe resaka hoe zany resaka pâtisserie zany ke Hélisson vehivavy antoko manao azany resaka manao galette manao gâteau mikirakira ny décoration rehetrarehetra io tsy nisy nanisarotra nandritra ny formation nandritra ny parcours kely satria teneniko anareo fa mbola fohy zany mbola fohy ny parcoursny fa tena efa hita ety sady fa mbola ho lavitra be ny lalan'ny Hélisson na eo amin'ny fikirakirana ny mofomamy na eo amin'ny fianarana satria mariako fa mbola mianatra izy manao ahoana indray ny fijerenao an'izay sa hoe mianatra fianarana hafa ve ianao sa hoe mianatra manao resaka sakafo ihany. Raha ny parcours amin'izao aloha zany de resaka hôtellerie tourisme restauration aloha hatreto satria efa io ny opanana de ny fomba fijerenan'le izy moa zany satria le any am-pianarana 3 heures par jour ihany mianatra de zany hoe misy temps libre de iny manara loatra de alamy araka iny fotsiny zany fotoana raha ohatra hoe misy sendra mifanatotana hoe tokony mianatra na ahoana de alamy araka iny fotsiny. Zay zao hidirako kely zay resaka hoe sady mianatra amin'ny asa zay betsaka manko ny afaka baka teo mety somary verivery inona no mety hoe torohevitra kelinao aloha manoloana an'izay resaka hoe sady mianatra ny miasa zay satria ianao zany aloha mbola preuve vivant hoe sady mianatra ianao mbola miasa de inona no mety hoe sosokevitra kely omenao satria manko tena mila discipline be de manao ahoana indray zay resaka izay. Torohevitra kely zany ho an'le ankizy afaka baka le misehatra ao anatin'le izy aloha tena hoe asa tsy mora mihitsy le izy fa ianao mila mametraka discipline be mila mahay mahafehy ny tenanao ianao hoe hatreto eto ny limitinao ianao mila maharaka tsara ny resaka
tsy asa sarotra sy fianarana mora mihitsy moa zany le izy fa miezaka zany a miezaka ianao mametraka hoe hatreto a zao ny tokony ataoko zao ny tokony ataoko de arak'izay fotsiny hoe le izy tena asa tsy mora aloha satria tena hoe pression misy taona tena hoe tantaray kely moa zany le izy misy taona sady mianatra moa sy le hoe miasa zay le arak'izay lazaiko zay de misy taona ianao tena hoe tratran'le pression de ohatra misy taona ianao tratran'ny hoe dépression be za mihitsy ny ao amin'ny fiainana tratran'ny anxiété rehetrarehetra toy eto de misy taona ianao hoe tena leo tsy te hikitika an'io fanaovana gâteau io fa tena leo satria misy taona herinandro tena tsy tapaka mihitsiny de ohatrany hoe ianao akoha zany sady leo an'le fofona sy ohatran'izany any de ohatrany hoe leo ianao zany de ohatran'izany misy taona ohatran'izany de misy taona tena makasaina kely mihitsiny aloha za hoe ho an'ny tenako manokana hoe aleoloha akaina kely de na misy commande ary de ajanoko aloha le izy satria hoe tena makaina satria zava-dehibe tokoa ny fahasalaman'ny saiko sy ny vatako sy ny rehetra moa zany de ohatr'izay ny fomba fijerena le izy fa le izy tsy asa tsy mora moa zany fa rehefa tafiditra ao anatiny ao ianao de ianao indray ary ny tamana hoe mahafinaritra ity ohatrany hoe mianatra foana ianao zany fa tsy mionona amina zavatra anankiray hoe voafehy hoe hito le izy fa mivoatra mivoatra foana moa zany pâtisserie ankehitriny ie de ty fanontaniana ity fanontaniana hoe tena hoe global be mihitsy satria tena hoe zavatra tsapanao mihitsy hoe inona zavatra tsapanao oui, autant qu'un homme qui brille dans un travail de femme. Tan voalohany aloha le izy. Tan voalohany le izy hoe za zany ve tena misy taona aloha tena mandiny tena de manontany tena hoe tena tiako ve zany ny asa ho ataoko any aoriana any de mandinika an'le parcours kely fohifohy efa vitako moa zany de ohatrany hoe fier satria hoe na mbola kely ary ny taonako sy ohatran'izany de hoe tena misehatra ao anatin'le resaka asa na lehilahy ary apetraka foana hoe tsy voatery hoe asam-behivavy ny manao resaka pâtisserie fa mivelatra be mihitsiny de mametraka ny tenako hoe afaka ataon'ny olona daholo ny asa rehetra moa zany fa tsy mifidy tsy tokony hoe hisy fitsaran'ny fiarahamonina hoe hatreto ny asan'ny vehivavy eto ny asan'ny lehilahy fa tokony azo atao daholo le izy rehefa tiana koa moa zany le izy de hoe mandeha ho azy eny foana satria zao ianao efa hitantsika hoe tena hoe talenta sady nampiana tosika tamin'ny olona taty kopa tanana ny taty any izona meme olona de zany rehetrarehetra izany zany ohatrany ahoana le satisfaction rehefa hoe mahavita zavatra anankiray ianao commandin'olona ohatra inona ny tsapa rehefa le zay rehefa vita zay le asa mandritra an'le fanatanterahana an'le izy moa zany tena hoe mieritreritra foana iny foana ny ahoana ny atavoako an'ity satria misy commandin'olona tena hoe sarotra tsy tsakatra ny sainao hoe ahoana reny amoahako an'ity fa rehefa réalisenao le izy misy taona le izy ianao koa mianatra zay le izy de ianao mahatsapa hoe zao ny erreuranao de arenina rehefa misy manaraka fa misy taona ianao le hoe satisfaction hoe vita le zavatra ohatrany hoe tsy fonao omena le olo zany hoe aleo ty ajanony eto de ho jerijereko eto fa de akoatran'izay koa moa zany hoe tena hoe satisfaction hoe tena mahafaly mahita an'le client hoe mandray sy mandeha efa retour tsara hoe tsara le izy tsy mamy be atonony tsara sy ohatran'izany de mahafaly moa zany reny de zay efa lazaiko zay hoe mampitsite amme an'le olona moa zany le izy Elisson ve manana spécialité manokana ohatra hoe gâteau millefeuille ve sa gâteau inona ny tena hoe spécialité anao ny spécialité-ako aloha tena tamin'ny voalohany ny hevitra tamin'le hoe anao an'ity gâteau ty resaka hoe bento cake fotsiny aloha ny tena hoe atao de nanao an'le bento cake io ataoko hoe bento cake zany aloha ny tena netomboako de zay le tena hoe spécialité-ako satria hoe matahotra hoe manao zavatra ngeza be de hoe aloha atao zavatra kelikely mahafinaritra sy hoe mba mety zany iny atao ese de resaka bento cake zany ny tena spécialité-ako aloha hatreto fa efa mivoatra moa za koa sady mianatra tsy kelikely hoe ahoana reny atao hoe anatsarana an'le hoe zavatra henarina satria tsy mionona am'le zavatra azo fotsiny fa manao recherche
manao recherche foana dia atsaraina foana dia hatreto aloha ohatra ny hoe ezahana atao daholo mbola eo ihany aloha zany mbola tsy hitako inona tena spécialité ako fa hatreto aloha mbola nahazo retour tsara sy hoe mbola mikatsaka hoe inona ny azo atao moa zany eny ary ety ampamaranana efa ty am'faramarana famaranana moa zany tsika zao hérisson sao de hoe misy afatra kely tiany hérisson ho apita ho an'ireo tanora manana eritreritry teo manko tsika zao na miafatra ho an'ny hoe tanora sy ny resaka fianarana sy ny asa de eto tsika ho an'ireo tanora indray te hisehatra ao anatin'izany resaka fanaovana lakozia zany na hoe atao koa raha hoe tsy paty serirery fa ny lakozia en gros mihitsy inona no mety hoe torohevitra kely tianao apita ho amin'izareo satria mety mbola mipetraka any amin'ny sain'ny sasany zay resaka barème zay hoe ny fanaovana sakafo asam-behivavy ny fanaovana gâteau asam-behivavy de inona no mety hoe afatra kely tianao ho apita ho an'ireo tanora manaraka antsika zay manana eritreritra hianatra handalina mety hoe fa manana passion ihany koa anatin'izay resaka fikirakirana sakafo zay ny afatra kely ho an'ny tanora moa zany ho an'izay hoe hisehatra sy hoe hanomboka hisehatra ao anatin'le resaka pâtisserie le izy aloha tena asa tsy mora fa mila tiavina tsikelikely le izy dia ao anatiny ao ianao mianatra tsikelikely mahita ny échec mahita ny réussitenao ianao dia na ianao ary no mametraka ny tenanao misy évolution na hoe tsisy fa amin'ny stagny eo fotsiny rehefa tianao le izy dia trandraho tsikelikely ny talentanao satria raha tsy trandrahana moa le izy tsy ho fantatra hoe ahoana sy ahoana moa zany ny fahaizana sy ny kapasité anananao dia trandrahana tsikelikely fotsiny le izy dia izay angamba ny afatra kely ho an'ny tanora ho izay hisehatra ao anatin'le izy publicité kely moa zany adino manaraka ny pejitsika wish by Hérisson dia manjifa ny gâteau antsika moa zany fa fitapitiavana zay efa nolazain'izay le izy dia izay angambany ye zay ary fa misaotra betsaka ny Hérisson nanaiky vahiny teto amin'ny canapé jaune na mino fa misy afatra azontsika tanora andraisina izay zavatra rehetra zay hoe aza tiany mihitsy fa tsisy barème zany resaka asa fa rehefa hitanao fa passion anao dia alefaso foana araky ny efa tamin'ireo vahiny teo aloha dia mitovy mihitsy ny hoe ny passion dia rehefa hoe passion anao nataonao asa dia tsy mahatsiary reraka ianao i Hérisson moa zany somary hoe tena somary indraindray izy mahatsapa dépression ihany rehefa le mitotototry ny commande fa fatany hoe tiany le izy dia mbola io izy io mbola tsy niabandonne izy mbola tsy navelany hoe anao gâteau zany fa mbola manao gâteau izy hatramin'izao dia azadino raha ohatra ka hoe mikarakara an'izay na hoe mikarakara événement baptême fiarahana entre mpinamana ihany koa dia azadino ny mandefa commande mofomamy any amin'ny Hérisson reto ty moa zany gâteau mafatifaty be démonstration fotsiny izy ty fa afaka personnalisena amin'izay zavatra tianareo rehetrarehetra mihitsy ny gâteau any dia azadino manaraka ny peziny wish by Hérisson zay hitanao eo amin'ny description ao dia azadino ihany koa no manaraka ny pejy canapé jaune raha mbola tsy nataonao dia manome fotoana anareo indray amin'ny herinandro miaraka amin'ny horonan-tsary vaovao miaraka amin'ny invité vaovao ihany koa dia thème vaovao zay arany fa manome fotoana anareo ary amanaraka indray ciao